zavatra hita ankehitriny a dia tsapa tokoa fa ohatrany somary mivavaka kely zany a ny fanajantsika zany a ireo fitsipika fepetra sakana ara-pahasalamana zany a edivana amin'ny coronavirus. Androany zany dia tiako no milaza eto fa ny coronavirus tahaka ny firenena rehetra dia voan'izany Madagasikara, tsy afa-miala isika. Ary ao anatin'izay nefa dia tsy nijery fotsiny ny mpitondra fanjakana fa dia nametraka ny paikady. Dia efa hitantsika moa fa nahomby ny paikady satria voafeha ny coronavirus fa kosa mbola tsy resy izany coronavirus zany. Ka io zany no iantsoana antsika rehetra zany, atsika rehetra mihitsy zay ataoko fa tiantsika zany hoe hiaina ao anatin'ny fahasalamana izany. Indrindra fa atsika zao zany hiatrika ny faran'ny taona dia mba mahafinaritra zany hoe mandalo ny faran'ny taona ary mitsena ny taom-baovao iny ao anatin'ny fahasalamana. Noho izany zany dia tiako no milaza amintsika eto zany fa ny ministera fahasalamam-bahoaka dia tena miezaka mihitsy mandefa azo lazaina hoe ekipa eto sy eroa amin'ireny toerana izay tsy nahitana coronavirus nefa dia misy indray. Dia tsy mbola betsaka aloha fa mba roa sy telo sy efatra aloha hatreto dia misy toerana izay tsy tena afaka tsara ilay izy dia tsy maintsy alefantsika any zany ireny olona rehetra ireny, ireo mpiasan'ny fahasalamana izany. Na zany na tsy zany dia ity coronavirus ity mba hitazonantsika zany ny vokatra izay azontsika ankehitriny tsy maintsy amafisitsika tsirairay avy mihitsy hisambatan'olona ny fiverenana amin'ny fanajana ireo fepetra sakana. Inona moa ireo fepetra sakana ireo dia mazava ho azy dia eo ilay fitondrana arovava-orona, eo ilay fanajana ilay elanelana 2 metatra foana, ary eo koa ny fanasana matevitra amin'ny tanana amin'ny savony, eo koa ny fampiasana ny gel désinfectant, ary ny fanajana zany ireo fepetra rehetra isaka ny faritra satria isaka ny faritra dia manana le CRCO zany dia mba hajaintsika izy ireny ary ampiaritsika. Ary eto dia entaniko manokana zany tompon'andraikitra maro samihafa na olom-boafidy na olom-boatendry mba andray an-tanana amin'ireny fampiarana amin'ireny fanapahan-kevitra izay raisitsika ireny. Zay moa atanatin'ny fahasalamana dia efa manao izay tokony ataonay. Ary eto zany dia ararao tokoa zany ho an'ireo zay ohatrany hoe azony tsy fahasalamana hafahafa zany mety ohatrany hoe azony grippe. Tsara zany tsika manatona foana zany, manatona foana na dia tsy fotoanan'ny grippe ary zao mitombo fahasalamana fa tsy mitsabo tena satria zay ihany ny fomba ahafahantsika mijery sy mitily ny coronavirus ary mitsabo azy ireny amin'ny fomba ara-dalàna koa ao anatin'izay. Natahakinina na natahakinina fomba fisehony aleo manatona foana fa ny hôpitaly dia efa vonona ny CSB2 rehetrarehetra, ny CSB1 rehetrarehetra, ny tombo-pahasalamana rehetra na Madagasikara dia efa vonona mandray an-tanana antsika ary ny fitaovana ny fanafody dia tena misy ahafahantsika mikarakara mihitsy raha sanatria ka misy azon'izany isika. Antsika moa zany zao anatin'izao fotoana tahaka an'izao koa zany dia tsara zany manamarika koa fa anisan'ny fiarovana moa ilay fepetra sakana teo fa antsika koa ne manana fiarovana manokana mihitsy ary tsika malagasy namokatra azy dia ny CVO zany izay entsika miaro satria misy le CVO plus izay ahafahantsika sady miaro no mitsabo tena. Teo moa zany dia nisan'ilay hoe sotroina dia mety misy tsy mahazaka misotro an'ilay izy fa zao zany dia le gelule dia azontsika ampiasaina tsara mihitsy ary nanampy antsika malagasy betsaka ireny dia andao ararotina zavatra misy amintsika dia andao tsika mihinana CVO dia mba ahafahantsika miaro tena amin'izay. Ary hita fa ny malagasy efa zatra mihinana tambavy dia tsisy olana mihitsy ho an'izay afaka misotro ary ny vatatenantsika zany angamba hoa ataoko hoe manokana mihitsy satria efa nisy fahazarany any zany nataon'izay taloha fisotroana tambavy zay dia tsy manasarotra atsika ary hita ny fiantraikany amin'ny tenantsika fa maharo antsika tsara koa zany ilay fihinanana CVO plus zany. Betsaka zany resaka mahakasika an'le hoe deuxième vague hoe ahoana deuxième vague Madagasikara. Mariako aloha tsy mitovy any velany mihitsy Madagasikara satria raha ataontsika kely hoe amin'ny lafiny scientifique
ny séroprévalence tany velany a tsy mitovy mihitsy ny séroprévalence teto Madagasikara. Ntsika teto Madagasikara zany dia amin'ireo tanàn-dehibe anankitelo sy efatra lehibe zany dia hitantsika fa tratra lay 700 eo zany ny vody. Tsy tena mampatahotra antsika zany a ilay inona moa ty ilay deuxième vague.